tsika tsy araiky vazaha hitondra firenena zany tsika nareo vinaveny ndanina raha mandeandro vazaha tsy manaiky zany tsika faharoa mahafantatra tsara tokony ataotsika amin'ny tena voaka malagasy ka tsy mbo anjaratsika tsy mbo fombatsika manakorotana olona fa raha mbo manana fahendrenreo malala tokony ataony isika koa tsy manaiky zay provocation reo tsy fafirinazy anay tamin'ny hery sabotsy reo aya zay ninninona ataondreo azy aza matahotra ary tsy miala mihitsika iady a fanarahan-dalàna satria ny lalàna iarovana voaka ray manontolo marina sa tsy marina miady ho anareo izay miady ho anareo mba misy an'izany fanjakana tan-dalàna zany eto Madagasikara ka tsy ny lehibe ihany no arovana fanginanindra ny voaka tsotra rehetrarehetra marina sa tsy marina zay a no atongavantsika marobe ohatr'izao ary toizatsika ataotsika mpilaminana misy ny fampitahorana anareo misy ny fampitahorana anareo rehefa izao rehefa samy mijoro isika dia mandraso foana tompokilasy tompivavy ko sahy mijoro zay mbola vonina nitarika foana ka dia sahy mijoro aza miatoresy ny fampitahorana aza miatoresy ny fiantsina fandao alabiazitsika foana atolontsika miaigna tagnatin'ny tsy fiandrianam-pirenena tsika nandritra ny 5 taona averitsika amin'ny fiandrianam-pirenena ataontsika tan-dalàna tsika firenena ka tsy zay ve tsy ohatra ny ambadibadika kao e dia zay teninay fa dia ametraka ny firenena tan-dalàna tsika amerina amin'ny fiandrianam-pirenena tsika mba tsy hainy antsika n'izany agnatin'ny 5 taona magnaraka ndraiky zay ve fa tsy miemitra mihitsika amin'ny tolona tao ary tsy ny olona mitabataba kory niorakoraka foana ny sahona ane fa tsy poboka ihany ny tompon'ny rano e nenireo zavatra mikaramanady izy tsika ko olo-kendry malala tsara hoana fanaovana compte zany toizatsika foana io ary efa mihetsika daholiny any amin'ny faritany rehetrarehetra mba handraisantsika ahafantarana an'izao tontolo zao a fa voaka malagasy ranga vahoaka endry ary vahoaka mahaya dia zay any tsy maintsy terenintsika ary zay tsy maintsy ezahatsika maro soatsika rehetrarehetra mitoifanantolona mitoifanany diabe atsika mpilaminana tsisy miala eo a aizay zay reraka eo satria misy miezaka ny sasany a mampisaraka anay mampiady anay fa tsy ady lovina mihitsy zay malala tokony atao azoreo e ataonay retany rendanitra mihitsy a fa tsy nitoerana na ny toko politique ny zava-dehibe fa ny tombontsoa voaka zay le hoe intérêt supérieur de la nation ho an'ny voaka ty sensonareo a ty fivirina extraordinaire ty loa dia tsy mifanaraka vetively amin'ny raha-panorenana satria rehefa misy fiantsonina session extraordinaire otrao a dia tokony antsona ny chambre rototo na ny assemblée nationale zany na ny antenera olona ary zany eritreretinareo hoe fanovanana ny filohan'ny antemeran'olo zany a dia araky ny voalazana raha-panorenana ihany mba misy antony tena grave zany karaha ny filazanareo fa noho tsy fahasalamana ara-tsaika zay raha zay ndreonareo marina tokoa aloha fa azototirena tsiraray avy nareo zay nanosomia zany satria misy an'igeny tsara rehefa navarako maty zany tsara aloha no laza amitsika fa araky ny hitanareo amin'ny haino amanjery reny dia ny olona zay asianareo apetrahako samboady dia koetandrazanamiko manao fanambarana nefa izy ny rosesy ary fanambarana tsy mifanarify velively mihitsy amin'ny fihavanana malagasy menasy ary izy alala amin'ny tamin'ny fiaraninana miaraka amiko fa aminay a dia rava ny fihavanana tsy ametraka n'izany samboady zany ny tenako tsisy afaka anery amiko zany ataoko zany a amin'izay mety président nareo amin'ny herinandro mazava an'am'izay mazava zay ery a
Non. Ah oui.